fianakaviana miaina ampitiavana lavorary Andriamanitra. Ny Tompo Andriamanitra dia manindra fo sy miandra. Ombanareo anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana ao amin'ny fanahy masina. Nirahin Andriamanitra ny Zanany mba hamonjy izao tontolo izao amin'ny alalany. Amin'ny anaran-dray sy ny zanaka sy ny fanahy masina, amin. Miarabantsika mianakavy tratran'izao Alahady ny fankalazana ny trinité masina izao. Andriamanitra tokana olona telo. Fianakaviana miainam-pitiavana lavorary Andriamanitra. Izany loha hevitra aroson'ny Eglizy amintsika androany. Rehefa miteny hoe trinité masina dia matetika eny foana ny hoe mystère zany, tsy takatry ny sainy zany, tsy azo hazavaina izany fa zavatra sarotra be, fa dia ny azo atao dia mino fotsiny. Mystère ny trinité masina, fa azontsika takarina ny afatra tian'izay trinité masina izay ampitana amintsika hoe inona ny hevitra zany raha jerena amin'ny lafiny ara-pinoana. Marina aloha fa i Tertullien no namorona ny teny hoe trinité. Avy amin'ny teny latina moa izy hoe tri, anankitelo, sy ny hoe unitas, tokana. Ka ny trinité zany na trinitas dia lazana an'ilay hoe Andriamanitra tokana olona telo, dia fiombonan'ny Ray, Zanaka sy ny fanahy masina. Fa rehefa mamaky Baiboly tsika, mandinika tsara ny ten'Andriamanitra, dia mahita an'izay ten'Andriamanitra hoe Andriamanitra tokana olona telo izay isika. Ohatra, ato amin'ny Jenesy toko voalohany 1:20. Rehefa izay dia hoy Andriamanitra, andeha isika na olona mitovy endrika amintsika, mifanahaka amintsika. Petraka amin'ny fantena hoe iza le tsika eto. Pluriel le sujet, iza le tsika. Fa mbola manjavozavo zay fa andeha isika ho any amin'ny masin-damarika toko voalohany 1:10-11 milaza hoe, raha vao niala tao anatin'ny rano izy, izany hoe Jesosy, dia nahita ny lanitra nisokatra sy ny fanahy nidina tahaka ny voromailala ka nipetraka teo amboniny, ary nisy feo re avy tany an-danitra nanao hoe, ianao ny zanako malalako, ianao no ankasitrahako. Rehefa natao batemy Jesosy teny amin'ny rano Jordany dia haitsika tsara ny tantara fa niala tao anaty rano Jesosy, Andriamanitra zanaka, dia nisy fanahy masina nidina teo amboniny, izay le fanahy masina, ary nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe, ianao ny zanako malalako. Iza no niteny teto? Andriamanitra Ray. Ka zay zao dia efa fiombonana hoe Andriamanitra Ray, Zanaka, fanahy masina. Misy anankiray tena mazava tsara atao amin'ny masin-damatio toko 7:9-7:20 manao hoe, koa mandehana ianareo, mampianara ny firenena rehetra, manaova batemy azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny fanahy masina. Eto voatondro tsara le Andriamanitra trinité masina, fa asongadiny hoe Ray, Zanaka, fanahy masina. Ny fankalazana ny trinité masina zany dia mahatonga antsika kristianina hatsapan'ilay Andriamanitra tompontsika dia Andriamanitra tokana olona telo. Any amin'ny finoanantsika kristianina tsy misy an'izany. Io anisan'ny mampiavaka antsika io. Tsika tsy manompo an'i Jesosy ihany na hoe Jesosy ihany dia ampy, na hoe Andriamanitra Ray ihany dia ampy, na hoe fanahy masina ihany antsika dia ampy. Non, ny antsika dia fiombonan'izy Andriamanitra tokana olona telo. Izay ny Andriamanitra ny kristianina zay. Ny fankalazana hoy ato dia manampy antsika hiaina le mystère. Ka antsika zao anatin'ny vanim-potoana tsotra mandavataona, vita ny vanim-potoana mipaka tamin'ny fetin'ny Pentecote, ka ny mystèren'Andriamanitra trinité masina no manomboka indray ny vanim-potoana tsotra. Midika izany hoe mila iainantsika isan'andro ty fiombonana amin'Andriamanitra tokana olona telo ity. Andriamanitra miaraka amintsika, Andriamanitra miaino antsika, ka antsika koa mila miombona aminy, miresaka aminy, mangataka aminy ary matoky azy mba homban'ny fahasoavany. Isika tamin'ny natao batemy dia tafiditra fianakaviam-ben'Andriamanitra, ary tamin'ny andron'ny Pentecote tsika dia nankalaza an'izay anniversaire na hoe birthday, fankalazana ny fahaterahan'ny fiangonana izay, fankalazana ny fahaterahantsika ho zanak'Andriamanitra izay. Ka ny any ataontsika zany zao dia maninona? Miombona miaina an'izay hoe mahazanak'Andriamanitra zay eo amin'ny fiainana andavanandro. Marina fa raha vao miteny hoe trinité masina, Andriamanitra tokana olona telo, dia mazava tsara zay fa misy olona telo mandrafitra ny trinité masina, ny Andriamanitra Ray,
Andriamanitra Zanaka, Andriamanitra Fanahy Masina. Le hoe olona eto de fomba fiteny ilazana an'le singa mandrafitra ny trinité masina, fa tsy hoe olombelona akory. Samy hafa manko ny hoe olona sy ny hoe olombelona. Fa le maha-Andriamanitra azy de tokana, satria Andriamanitra ray Andriamanitra, Andriamanitra Zanaka Andriamanitra, Andriamanitra Fanahy Masina Andriamanitra. Samy Andriamanitra izy fa tokana satria samy Andriamanitra ihany ka. Ohatran'ny olona ihany io ohatra hoe misy hoe lehilahy, vehivavy, fa efa mitetsika hoe nakatỳ ny olona de efa voafoaka ao zay na lahy na vavy. Fa ao anatin'izay hoe olona zay de misy ny lahy, misy ny vehivavy. Zay zany izy hoe le fiombonany eto no resana hoe tokana ny maha-Andriamanitra azy. Tsy afa-misaraka ireo, kanefa kosany tsy mifaningotra, tsy mifampitsabaka, fa ny iray de mipetraka amin'ny maharay, ny Zanaka mipetraka amin'ny mahazanaka, Fanahy Masina mipetraka amin'ny mahafanahy masina azy zay. Misy fiombonana lavorary ao amin'Andriamanitra Trinité Masina. Modelo antsika koa zany ao an-tokantrano, eny amin'ny fiarahamonina, eny amin'ny fiangonana, mila miombona isika na de samy hafa aza, samy manana ny talentany, samy manana ny fahaizany sy ny kilemany, fa ny zava-dehibe de hoe miombona mikatsaka ny soa mandrakariva na ho anao na ho an'ny hafa. Rehefa sika mivavaka manao famantarany azy fijaliana de manao ny fitsaoana na hoe fibanjinana an'Andriamanitra tokana olona telo sika am'izay, ka tsy tokony menatra, tsy tokony matahotahotra, fa na isika any am-piangonana, na isika any an-dakilasy, na any am-piasana any, ao an-tokantrano, na rehefa mihinana vary mitsangana na mandeha mihinana mofo gasy, mofo mokary sy ramanonaka sy ny kafe any an-tsena eny, de aoka antsika hivavaka hanao famantarany azy fijaliana hoe anao amin'ny fotoana iny miombona amin'Andriamanitra tokana olona telo. Ny voninahitran'Andriamanitra de mifahitany antsika kristianina hoe miaina an'izay hoe mahazanana zay, miombona aminy sika, matoky azy ary koa manantena fa ao aminy no ahitantsika mifamonjena. Amin'ny vaky teny voalohany de mampita amintsika Moizy ao am-bokin'ny Eksôdy hoe Andriamanitra anie ka Andriamanitra akaiky ny vahoaka, Andriamanitra miantra amin'ny vahoaka, ka antsika vahoaka zany de mila mitodika sy mitoky any aminy. Mbola manamafy an'izay Masin-Dapoly ao vaky teny faharoa hoe maro samy hafa ny fanomezana, maro ny talenta, kanefa ireny talenta ireny ny fahasamihafana zay misy eo amintsika de tokony hoentina anasoavana ny hafa, hikatsana ny soa ho an'ny hafa. Samy manana ny anjara asany eo amin'ny fiarahamonina, fa ny tanjona de hoe mizavatra iombonana, katsana irahamanao. Ary Masin-Dajo amin'ny Evanjely de miteny hoe niresadresaka Jesoa sy Nikodema, ka nambaran'i Jesoa tamin'ny Nikodema fa lehibe loatra ny fitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo zao, satria de ny rano ny zanany tokana mba tsy hitsara an'izao tontolo zao fa hamonjy an'izao tontolo zao. I Jesoa moa mpamonjy izy, ka isika meteza ho vonjena, manana antsika fitokisana, na de eo ny fahasairanana, fijalena, tebitebisan'andro, matsapa-teny indraindray hoe to mivavaka foana fa ohatran'ny tsisy raha manjary ny fiainana, miezaka foana mba mitandrina ny rary sy nitsiny fa ohatran'ny latsalatsain'ny olona, enjehan'ny olona sy ny sisa. Meteza foana antsika miaina amin'ny maha kristianina antsika. Ny zava-dehibe de hoe mijora finoana isika, manantena an'Andriamanitra isika fa izy anampy antsika rehefa antsika manana faharetana, manana fikirizana ary misy fitokisana sy fanantenana aminy. Angatantsika ara ny fahasoavan'Andriamanitra mandritra an'izao volana Jiona izao, volan'ny fomasin'i Jesoa, volan'ny fomadio Maria, hanampy antsika izy hananantsika an'izay fitokisana amin'Andriamanitra tokana olona telo izay. Ombantsika menakavy any Tompo ho tanteraka tokoa ane izany. Itsodrananareo ane Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Hitantanadiantsika ane Jesoa Kristy, isaorana ane Andriamanitra.